angamba ny tena tsara torona ilaza hoe manao ty gouvernement ty ngamba de zay olona zay nanolotra azy a misy moa solotena zay misolotena ro fotoam-panjakana eto a zareo ngamba manafaka ilazalaza kokoa hoe fa naninona moa ny reo olona reo fa maninona moa ny gouvernement io fa raha ho anay vahoaka zay mitazana na ho anay atao koa ho anatin'ny sehatra politika de zay mahita fa zay le atao hoe plat réchauffé zany hoe ny varamangatsika ihany nafanaina fa ohatrany hoe very olomanga ave Madagasikara any vary any atsa sy ny any atsopotra mbola misy nahoana ny tsy sakafo mafana ny naroso fa ny vary efa nangatsika sy le amin'andro tao nde ho arosony vahiny ohatrany tsy fanajana ihany le izy ny tiako aviana de tsotra am'izao vanim-potoana iandrasany vahoaka malagasy iandrandrana no hoe tena fanarenana ny firenena zao a dia fahatsonam-panantenana zay no andravonana ankapobeny ny fandraisan'ny vahoaka malagasy ireny hoe fananganana gouvernement ary raha toko lavilavitra ary ny adevitra de angambany tsy ny gouvernement miovatsony any iandrasany vahoaka malagasy ankehitriny fa efa hoe tokony iroso amin'ny fanovana ifotony tsika ny fanovana rafitra ary ny fanovana ropitantana zay tsy naomby satria ny fifidianana izay nametraka azy ireo dia efa nitsakitsahany satria ny safidim-bahoaka zay tokony najainy no nataony ataoko hoe voahitsakitsaka ka ny andrasan'ny maro ankehitriny de hoe andeha iroso amin'ny fifidianana izay anatin'ny fotoana tokony tsy tamatama intsony tsika dia ny fifidianana ny filoham-pirenena izay everiny vahoaka fa andeha kalalana plat réchauffé ozy izy Augustin Andriamananoro lany olomanga ve ny firenena nareo eo anivony mapara tsy nanolotra olona nefa ao anatin'le gouvernement ohatran'ny manome tsy ny tenanareo ihany nareo tsy manolotra olona nefa plat réchauffé aizany oretana olona vavaotra ohatra ka zay izay nefa nametraka hatrany amboalohany hoe aza hoterenareo na hoentina ndeha raitsy kombakomba zay amin'ny fanolanana ny olalampanorenana io rehefa tsy najaina ny andiny faevatra mby 50 lalampanorenana zay manendry hoe avy amin'ny maronisa avy amin'ny safidim-bahoaka ny tokony ametraka zany prime ministre izany dia efa nanasa tanana ny mapara tsy afaka ny andray anjara ao anatin'zany hoe gouvernement tsy manaja ny sotoavana républicaine sy lalampanorenana zay ny fidin'ny vahoaka malagasy zany ny mapara misy moa ireo ataoko hoe nalay-pana nandeha antsokosoko tany no naipony tsy fanomezantsiny zany fa de zao aferana azy manokany zany sy ny feo fieritreretany izay tsy mbatika tamin'ny tsolona sy ny vadibelrano tsy azonao tazonina amin'izany ny mapara voalazanao tao manoa misy mapara ray roa telo ny mapara de tokana iray ihany satria iray ankehitriny ny filoha izay nanorona ny mapara ary mbola iray ihany ny mapara na de misy aza ny fisalovan'ny sasany zay misandoka ho tompony ny mapara etseroa de zay de manitrikitrika fa ny mapara dia ny miaraka amin'ny président Andry Rajoelina enao ma tsy administrateur civil tokony afantatra tsara fa ny zany statut d'obédition zany tokony mba isy ny hoe décret d'application tsy misy nezany zavatra zany ao anatin'iny ny fatra maritana hoe izany tokony chef de l'opposition fa zay aloha na isy zany na tsisy ny mpanohatra ane voalohany fotona mpanjakana io de ny ao anatiny ihany ny voalohany manohatra an'io ny zavatra mitranga ankehitriny Abraham Razava de implosion ny zavatra misy de l'intérieur ny zavatra mampirotana ny fatondram-panjakana io zay ne mbola tsy mietsika koa zay ne tsy manelingelile fa raha izay no mitsotsokafo kely fotsiny ane zavatra fa ny zavatra mitranga eto raha resaka jiramasy de lestage io zany anatrika ny valandresaka nataon'ny fleur Rajaomampianina mifony izy mbola candidat nampanantena hoe telo volana mbolana rabetsaka andrina nanafoanantsika zany hoe délestage zany iainao anatin'ny mazava ny voaka malagasy fa tsy zany ny zavatra mitranga ary anao miteny hoe ny jirama zao kilowatt ramseha raha ny vola be omena amin'ny présidence io azo ny aloha facture ny jirama io vahoaka rehetrarehetra io raha tianao atao za miteny anao an'zany iso zay en cinquième recette tsika no 1000 milliards d'ariary 100 raha ma ohatra izy 100 milliards tsy maninona ozy mba sosika fity ho an'ny filoha mba de mba hoe zay olona mba mifidy anao ary tsy maninona na tsy mifidy anao azy mba aloha am'ty volanty ny facture ny jirama de mba tsy mamely jirama antsika de mba azo fa député na me vola be an'le filoha atao inona le vola mba isy kanjana basiketikely anankiray
zay no hitan'le olona ny gouvernementa andrandray ny vahoaka eto araky ny hoe lazaiko teo hoe efa fantatra gouvernement tsy hitondra fa président Samuel nalaza teo hoe roa minitra de fantatra hoe andi mariny ty sa hira sa anao tsy anjery fa ty satsirany sadiny sy anao tsy anjery de zavatra hitany olo de hoe inona nanaovan'io gouvernementa io nylazaina fa naomby ny gouvernementa teo aloha nahazo RRI 96% nanaovana zao fihetsiketsika rehetrehtra zao nefa rehefa aveo isa nanongana azy nareo ihany ange nanongana azy nareo mpitondra fanjakana nametraka nasional tsy vahoaka nanongana azy rehefa aveo gagy lahy ozy le namako zay satria ny 50 sy ny 60 isanjato ny tao efa raha naompy tsy nampaninona fa le tsy maompy a no miverina eo ihany de zao za zany rehefa ohatra gouvernementa ity gouvernementa nentina ampandehanana satria zavatra hitantsika teo a anaovana ny fifidianana angalaram-bato de le gouvernement de combat hitondra fahagagana izy amin'ny fangalaram-bato amin'ny fifidianana rehetra ho avy eo zay angambany de mety anana fombiazana izy am'izay fotoan'izay satria hitantsika ny zavatra nitranga tamin'ny communal sy sénatorial teto fony mbola misy ny atany tam'izany ny premier ministre Olivier Mahafaly de nanao fahagagana tokoa izy saika ho sarasarahana Antananarivo ny lalàna nivoaka teto lalàna mamoetra rehetra zao tsy azo asiana sary ny candidat tsy azo asiana anarany candidat zany rehetra zany lalàna nivoaka teo zao izy efa premier ministre de miomana le retsy a zay de fa miteny am'izay a de miomana tsy nareo pona politika irery ihany no eto amity tanindrazana ty fa misy olombelona eto mijaly ny fonctionnaire arovitra pataloha miditra amin'ny valo raha avy amin'ny enina manangana zavatra azo ny Madagasikara ty de nareo mandrava zandrola Paolo a mahafinaritra ana ny zotom-ponao satria ao anatin'ny corps ny administrateur civil de hoe tsy maintsy orovantsika satria ny premier ministre ankehitriny de ao anatin'ny corps ny mahafinaritra zay zavatra zay de rahako anao manokany zavatra ary mino fa isy valy sotsoela zao de manantena zany fa mba raha rikosa vitsany hoe tanoritra anazy sarotro anao ny fitarapatsakana John Elita keto tamy teny eo ny haiko mihitsy filomavaovako John Elita hoe monsieur le président roa ireo mpanolontsaina sy ana karamaina be ao présidence reo anao communication satria zay no miaritra zao mba misy olona tanora ianao mba tokony mba rariko izy raha mba omena valy soa amy zavatra zany fa navagagana de zao vo natao ny hoe ty nomination premier ministre voaka ny titre ny gazety amin'ny journal de hoe premier sinistre sariny le premier ministre mitonga ao dista ihany teny hoe premier sinistre amin'ny ahoana moa ty zavatra ty mamakafaky ianao inona moa zany lefa tena ho jerentsika no hoe mampisongadina anazy manokana mihoatra midrony efa niaraka tamin'ny tao anatin'ny gouvernement marina nanao izy ny loi anti-constitutionnel ny asisay no miteny zany fa tsy zaho Augustin-Andriamananoro a hoe ny fizarazarana Antananarivo tompoko dia mifanohitra amin'ny lalam-panorenana administrateur civil izy manao zay fotana mafaty zany mijerina eno tsy amin'ny etsero fa tsy le raha namana io ve namen'le hoe atao omena mosquée roa arivo atsangana isaky ny commune eto Madagasikara raha ohatra ka sekoly natsangany lycée zany tiaka voalohany anjara fe manangana sekoly resaka fampandrosoana matsika hoe rahatany fa hoe mitondra fampandrosoana sy mitondra inona amin'ny arika rehefa fahobena moa fananganana mosquée roa arivo any Madagasikara ho anay mapara moa de tsy fantatro mihitsy ty ny statut mapara miaraka amin'ny président ny Rajoelina izy ministre teo miaraka ny maranty ihany no fantany tsy nomeny anay le raha azonao zay le premier sinistre no mipetraka teo akoatran'izay zao karazana lana rehetra imezana moa izy aty satria vo mihitsy le tamin'ny fividianana iny ny tena zavatra efa lany zao tonga maka zany ve napetraka ao hitantana inona no antenainao aminareo zany mbola mety hoe misy antenena ve sa tena tsisy antenena mihitsy amin'ny le gouvernement tsy tenagany io akoatrany hoe ny fahaizana mangala bato namafisitsika fa azo atao tsara rehefa misy le ampitenena fitiava-tanindrazana tao anatin'ireny tetezamita ny tantanantsika re nanangana fototra sasa maro tsika ary tsy niakin-doha tamin'ny tany ivelany tsy nanao anty politika nandrozy ty hoe angataka re tompoko ary ny zavatra mampanaelo arakehitriny a de zao za aloha tsy hoe anina fa aleoko isome indroy isa taony eto Madagasikara
satria rehefa andray an'ireny le chef d'état reny tsika zany satria ho avy zao ny alina dia tsy maintsy mba atao tsaratsara ny lalana mba atao metimety manodidina sisy ka mba misaotra ny mpanao francophonie satria raha tsy misy an'izay tsy vita ny lalana eran'ny arabe n'Antananarivo sy ny ana rehetra ny anaovana an'ireny zany dia tsy natao antsika malagasy aloha oka hazavazava rehefa natao mba anaovana tsara ivelana ohatry mifasana fotsiny hoe jereo fa mety oka hazava tena tsy manana olona za dia azonao ohatran'le firariany olona tsoratra rehetra ihany rehefa hoe tonga ny firabanatra tao hoe tratrony taony dia samy tratrony ho avy dia ohatry zay koa ny gouvernement na premier ministre teo arabaina nahazo miseza dia olona foana za tsy teny hotratrany démission na hotratrany déchéance sy sisa fa mba hotratrany farany ho lava falapahana eo ianao mandra-piovan'ny nametraka ny mampiovevitra nje nametraka anao teo zay fotsiny tsy manana olana am'le maha olombelona irariko mihitsy izy mba hoe alana ny ataoko hoe ny traikefa hoentiny zany anatsarana zay fitantanana eo fa ny zavatra nitsangana izy teo aloha zay vahoaka no milazany zany dia aoka kosa ifanazavantsika eto raha ohatra ka ijery ahako hoe ny zavatra sisondresaka ty nareo miteny na marina tsy hoe nanisorana prime ministre Jean Ravelonarivo teo ony dia no nanomboka nikitikitika izy hoe misy olona manodidina sy akaiky ny filoha-mpanolontsaina tafiditra ao anatin'ny raharandramena tafiditra ao anatin'ny fanana fondokona volam-panjakana sisa dia nanomboka nanelingelina le izy za irariko mba afaka anao asa ohatr'izany koa ny prime ministre ankehitriny hoe tena anao le asa iraka nampanovana anazy tao say zay ny natrasan'ireo le mpiara-monina atoka Madagasikara mba isy fanjakana tsara tantana bonne gouvernance matonga ny fanampiana tsy mitotona io tsy tonga eto ampelantanantsika efa natao daholo zao politika ny ataka sy ny andro rosy inona moa tsy natao teto fa tsy tonga le izy satria zay ny fitantanan-draharaha eto Madagasikara tsy mandeha am'laoniny tsy voajana lampanoriana tsy misy lalana zany eto ary le mpanana ny vahoaka rehetra majiny kely tsy hanajana lalana za zavatra mampimety tenako anao Abraham mitondra automobile ianao dia mitondra le mpanao saretanana dia hanandralala lalana dia mba miteny ianao zany ampamendrehana sy mpanajana o zany dia mba kisakisany kely fa anao mandeha dia hoe samy manana pne ihany ka hoana zay mikisaka fa tsy anao zany iny efa raha mandeha kehitriny satria le flo tsy manaja ny lalana ny manodidina anazy ohatran'izay ihany koa dia na le majinika setia tsy misy manana eritreretra ntsony hoe inona zavatra azo ajaina efa ka manimba firenena zay io mikevitra aminao manana diditsika rehetrarehetra andray andraikitra anitsy zay zavatra tsy mety ary nitenenana tsy hoe sanatria hoe faliteny sitsikera fotsiny fa zavatra misy le izy oko ho fantatra fa ny zavatra tena tsy zaka ny vahoaka malagasy dia le fotoam-panjakana manampy maso manampy tsofina ary ny vahoaka tiany anampim-bava fa zareo manao ny ataony foana raha ohatra ka misy rentsikera reny hoe jereo ny latsa-dranomaso mihitsy anio ny tiana riany nahita ny fahoriny vahoaka tany atsimo zay vo hoe ndao tsika anao koloky hodiniany ty zavatra ty fa maninona navelanao ilatsa-dranomaso le tovavy zay anao vo ijery hoe misy atao anatin'le koloky izy milatsa-dranomaso ka fa raha tena zay ny ela dia hoe io ndray fa mpanohatra fa mitsikera zavatra misy le izy ny zavatra misy oka tsy afenina ho tenenina dia samy mitondra vahoaka antsika ny amodoko misy an'le artiste namatsika zay minaza hoe ny vahoaka ozy izy voalala vaimandry ary mpitondra koa mahay mampiesona tsy fantatra hoe masabary maity kitoza ve zany fa ny zavatra mitranga dia lasa tantely efa-drapitra ny arem-pirenena ny tany omenany vahiny misy an'izany hoe zesy zany zone économique spéciale ho an'ny mauriciana ny zavatra ohatr'izany ve na mba nandalo tany amin'ny filakevitry ny ataoko hoe ministra sany tany amin'ny assemblée nationale ny orinasa-mpanjakana fitantanana ny kraoma lazaina fa misy vola miodina nefa ny mpiasa aza tsy voalony karama ny armady ny jirama sy ny sisa very fanambola velona ny vahoaka malagasy satria ny zavatra mitranga ankehitriny dia fanjakany Besandry fanjakany Baroa ny olona zay mba maneho fitiavan-tanin-drazana raha hotorana lacrimogène zany ny zavatra hita itsero ka dia zay dia mangataka amin'izao gouvernement vaovao izao atsaratreo ny fomba fanao teo aloha fa sady manimba anareo no manimba firenena dia zao mba ho sokena haitsako ho sola avy mahay mamindra dia manatena izahay fa dia anao fahagagana ianareo ho an'ity vahoaka malagasy ty izay miaina ao anatin'ny fahantrana mandraka riva sy lalina dia mba engane mba ho tano sambatra i Madagasikara ity.